aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Tsy manatsoaka ny fanekeny mandrakizay Andriamanitra. Tsy manatsoaka ny fanekeny mandrakizay Andriamanitra. Zany no asongady mofinainantsika anio ato amin'ny bokin'ny Mpitsara toko 2 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 5. Andeha hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary ilay anjelin'i Jehova niakatra avy tany Gilgala ka nakany Bokima, dia nanao hoe: nitondra anareo niakatra avy tany Egipta aho, ka nampiditra anareo eto amin'ny tany izay nianianako tamin'ny razanareo homena azy, ka hoy izao: tsy hanatsoaka ny fanekeko taminareo aho mandrakizay, koa aza manao fanekena mitompon-tany ianareo. Fa ravao ny altarany, kanefa tsy nihaino ny feko ianareo, koa inona moa izao nataonareo izao? Ahoy izao indray: tsy handroaka azy eo anoloanareo aho, fa ho tsilo eo amin'ny tehezanareo sy ho fandrika aminareo ny andriamanina. Ary noho ny tenin'izany tamin'ny zanak'Israely rehetra ilay anjelin'i Jehova, dia nanandratra ny feon'ny vahoaka ka nitomany. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Bokima, ary namono zavatra teo izy atao fanatitra ho an'i Jehova. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tsy hanatsoaka ny fanekeny mandrakizay Andriamanitra. Rehefa tafiditra tao amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely, dia tsy mitovy loatra ny fomba nidiran'izy ireo tao. Misy tamin'ireo foko sasany niady ary dia tena nanao izay andresena ny Kananita izay mbola mipetraka tao amin'ny tany tao. Misy kosa ireo izay nalaina hiady ka nandray ny Kananita ny tompon-tany hiara-iasa aminy, nanaovana raharaham-pihavanana, ka dia tonga nanompo sy ny fanompo amin'izy ireny. Eo anatrehan'izany dia manambara ny heviny Andriamanitra, nilaza tamin'izy ireo fa ny fanekeny dia tsy miova mandrakizay, ary tsy hanatsoaka ny fanekeny Andriamanitra na dia efa ao amin'ny tany Kanana azy. Indrisy kosa nefa indrisy ho an'ireo foko sasany izay tsy nandringana ny Kananita ka nanao raharaham-pihavanana taminy, dia indro tena lasa niraipetsapetsa-koa tamin'ny fivavahany sy nanompo ny andriamanina. Dia indro Andriamanitra vokatr'izany fivadihan'ny fanekena nataon'ny zanak'Israely izany, dia niteny taminy fa indro ary tsy handroaka eo anoloanareo aho, fa dia ataoko tsilo eo anatrehanareo ny andriamanina, satria nareo efa nanao fanekena tamin'ireny andriamanitra hafa ireny. Eny, tsy nandrava ny altarany ary dia tsy nihaino ny feon'Andriamanitra. Inona ary no tokony atao eo anatrehan'izany fivadihana lehibe izany? Ny valiny dia ny hoe: mianga eo Gilgala ka makanesa any Bokima. Miala ao Gilgala ka makanesa any Bokima. Gilgala, ilay tanàna reharehan'ny zanak'Israely tany amin'ny tany Kanana. Gilgala ilay toerana izay ahatsiarovana ny fandresena nitondran'Andriamanitra azy niala tany Egipta tany amin'ny tany ka tonga tany amin'ny tany Kanana. Gilgala ilay toerana nanorenana
altara 12 ho an'ny fokom-pirenena 12 mariky ny fitondran'Andriamanitra ny mpitana izy ireo ny on'ny Jordan tonga ao amin'ny tany Kanana. Eny, Gilgala ilay toerana nanatanterahana ny famorana ho an'ireo lehilahy rehetra izay teraka tany anefitra ka mbola tsy noforaina. Tena toeram-pireharehana na fierté ho an'ireto zanak'Israely tonga tany amin'ny tany Kanana reto io Gilgala io. Fa eo anatrehan'ny fivadiam-pitokisana tamin'i Jehovah dia antsoina izy ireo hiala eo amin'izay ireharehana mba ho any Bokima. Bokima izay adika hoe nitomany ranomaso. Antsoina hiala eo amin'ny fireharehana ho tonga any amin'ny fitoamanina eo anatrehan'ny fivadiana ny faneken'Andriamanitra. Antsoina anana fanetretena hiala eo amin'izay rehetra mampisandratra fa ho tonga amin'ny fanetretena raha tena te hiaraka amin'Andriamanitra marina tokoa. Ravako malala ao amin'ny tompo, tsy manatsoaka ny fanekeny mandrakizay Andriamanitra, fa mitaky asa anao kosa izy mba hiaina izany fanekeny izany amin'ny fanetretena. Ary andro karemo zao, vanim-potoanan'ny karemo zao, tena hiantsona ny mpino, ny kristianina rehetra hiala eo amin'ny confort izay misy antsika, izay heverintsika fa mety amintsika, izay heverintsika fa ahazahoantsika aina kanefa anadonoantsika an'Andriamanitra. Dia antsontsika hitomany ho an'ny Bokima, ho any amin'ny toerana izay anetreteny, amin'ny toerana ampony, fa any no ahafahantsika manangana altara indray ho an'ny Jehovah, anaovana fanatitra ho an'Andriamanitra. Ry havako, tena ao anatin'ny karemy isika izao. Karemy, takiana ny fanetretena, takiana ny ananatsika fietrena, fandeferana. Eny, karemy izay anafoanatsika ny tenatsika, anafoanatsika ny maha isika antsika, anafoanatsika izay rehetra mety ho fisandratana sy tombony ho atsika, fa hietrentsika kosa eo ambany tana maherin'Andriamanitra. Zany anie ry havako malala ny antsoina hoe filazantsara. Ny filazantsara anie dia ilay Andriamanitra nanafoana ny tena ny maha-Andriamanitra azy ka tonga olombelona, dia tsy akory fa i Jesosy Kristy. Nofoana ny tenany tamin'ny nakany endriky ny mpanompo, ary nakany endriky ny olona ka tonga mpanompo, nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Raha tsy niala tao amin'ny confort ny Andriamanitra, raha tsy niala teo an-tanakavanan'Andriamanitra Jesosy Kristy, dia tsy tonga olombelona, dia tsy tanteraka ny famonjena. Antsoina ary ianao hiala ihany koa eo amin'izay toerana izay ireharehanao, hiala eo amin'ny fisandratanao, hiala eo amin'izay heverinao fandresenao, hitodika ao amin'ny Kristy, fa ao no misy ny fiainana sy ny fiadanana. Eo an'Andriamanitra ireharian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Saotranao izay Andriamanitra no izany teny tsara omenao, atolotra ao anay izany ao amin'ny Jesosy Kristy ilay fiainana sy fiadanana ho anay. Saotranao Tompo ny amin'izay rehetra efa nataony teo amin'ny fiainanay, indrindra ny famonjena tamin'ny alalan'ny fanetretenany nahatongavany olona. Izay kosa dia vonona Tompo, anatona anao amin'ny fanetretena, anatona anao amin'ny fomba bebaka, miaiky hifadiso, indrindra ny amin'izay hanomponay andriaman-kafa sy tsy fanarahana ny fanekenao. Amin'ity andro an'ity izay dia mitondram-bavaka manokana ry Jesosy Kristy Tomponay, ireo kristianina rehetra any am-pielezana, mahatsiaro manokana izay ireo kristianina miasa sy monina any amin'ny tany silamo, any amin'izay toerana mahasarotra ny fivavahana, mivavaka ho azy ireny izay mba tsy ho levona ny finoana, ary ho afaka hijoro vavolombelonao
na amin'ny teny na amin'ny asa, dia mampahereza azy ireny Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.